vavaka sikariavana. Tompo, mba hampangino reny eo anatinay, tsisy orenay afa tsy ny feonao. Dia mety izy ianao anio mba ho teny tonga nofo amin'ny fiainana indray. Kako izay andray ny fanavozanao mba hanahafanay ianao tompo. Dia hafanao ny fonay mba hirehetanay amin'ny asanao izay omenao anay, mba hanimponay ianao amin'ny fahitsina sy ny fahatsoram-po, ary hanimponay koa ny namanay araka ny sitraponao. Amen. Petraka ny fiangonana. Novakina tamintsika teo ry havana ny fanambarana nataon'i Jesosy mikasika ny fahefana, mikasika ny fanapahana. Fantatrareo fa izay keny jentilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy hoy izy, ary ny lehibeny dia mifehy azy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza ny teo lehibe eo aminareo dia ho mpanompo anareo, ary na iza ho teo ambony eo aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Izany teny nataon'i Jesosy izany ry havana no raisina hamoaboasana ny afatra ny filazantsara ho an'ny fiangonana amin'izao alahady maraina izao. Afatra azo fitinina amin'ny fehezanteny manao hoe: izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo rehetra. Izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo rehetra. Ahoana ny fandraisantsika izany afatra ny filazantsara izany ry havana? Ahoana ny fandraisantsika izany vaovao mahafaly izany? Tena vaovao mahafaly, zava-baovao tsy mahazatra, mifanohitra amin'izay fahitantsika eto amin'izao tontolo izao. Fa inona tokoa moa no hitantsika eto amin'izao tontolo izao? Ny fanapahana sy ny fahalehibiazana fahita eto amin'izao tontolo izao dia fampanompona ny hafa. Izany fanazavana izany ry havana no nanokafan' Jesosy ny sain'ny mpianany mba hampitsahatra ny adevitra sy ny fehiditseza ary fehidem-boninahitra nisy teo aminy. Miresaka politika Jesosy eto, nefa tsy tokony ho raisina antendrony ny teny izay nataony, ka everana an'i Jesosy ho tsy tia ny fisian'ny mpanapaka sy ny manam-pahefana. Mazava tsara ny filazan'ny besa an'Andriamanitra ny filazana an'i Jesosy Kristy ao amin'ilay hira fanekemponana ny foroniny manao hoe: izay inoko. Ny Andriamanitra inoko io besa, ny Andriamanitra inotsika koa dia tsy mba revolutionnera ka faly anjeran'ny fanapahana misy. Marina ratsoratra masina izany hirany besa izany ry havana. Tsy tia fanjakan'ny baroa Jesosy, tsy mba nanao fanambarana mezimezina hitarena ny vahoaka hikomy amin'ny fitondrana izy sy amin'ny fahefana izay misy. Karl Marx dia nitory fiarahamonina tsy misy Andriamanitra sady tsy misy tompo. Saingy fantatsika tsara ny hafaran'izay nanaraka izany tsangakeviny izany. Ay tsy hoe tsy misy tompo, fa miova tompo, ary ny fiovana tompo dia tsy nanova velively, tsy nahavà velively ny olana mipetraka teo amin'ny fiarahamonina sy teo amin'ny firenena, vao maikaza nampidi-doza. Tsy manohitra ny fisian'ny fahefana Jesosy. Izy aza dia milaza ny tena ny tompo. Ny fanapara-pahefana izany no toeriny. Ny fampiasana ny fahefana ampotrena sy hampanompona ny namana ary anjakazaka namana. Izany no tsy tiany. Vao manomboka ny tantara
dia aharyariny marika ny hevitry ny olona mikasika ny famboniana sy ny fanapahana. Jakoba sy Jona no anombohany izany. Hoy mantsy izy ho lahy tamin'i Jesosy, mpampianatra ao, tianay mba ho ataonao aminay izay angatahanay aminao. Mba ekeo re, mba ekeo ny hipetrahanay ny anankiray amin'ny ankavananao, ary ny anankiray amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitra. Jona sy Jakoba ry havana dia zanaky ny vehivavy atao hoe Salome, izay akaiky dia akaiky any Maria renin'i Jesosy. Mety tomporavavy mihitsy Salome sy Maria. Izany roa mpihavanana izany no nitarika ny Jona sy Jakoba akatombony angataka amin'ny Jesosy hanome azy toeram-boninahitra. Fahita eto amin'izao tontolo izao zany. Mahagaga ny olombelona ry havana. Vao avy niresaka tamin'ny mpianany tsy maintsy hijaliany Jesosy. Vao avy niresaka tamin'ny mpianany tsy maintsy hafatesany eo amin'ny azo fijaliana izy. Vao avy niresaka tamin'ny mpianany tsy maintsy andraisany toerana farany ambany indrindra Jesosy no miseho izao tantara izao, izay ahitana ny fehdim-barotra izy amin'ndrala reto mba azo toerana ambony. Ry havana, tsy izy mindrala ihany nefa no mitady azy amin'ny toerana ambony izany, fa ny apôstôly rehetra mihitsy. Fa rehefa nandray izany izy folo lahy ny fitantarany marika, dia teritra noho ny nataony Jona sy Jakoba. Nahoana izy ny teritra? Teritra izy satria mba samy kendrikendry azo re toeram-boninahitra sy toerana ambony ihany. Saingy tara fa neny Jakoba sy Jona no tonga taloha. Matimatim-pahefana sy fanapahana ny olona ry havana. Inona no antony? Jesosy ihany mamaly izany. Fantatrareo moa izy fa ezekeny jentilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy, ary lehibe dia mifehy azy. Ny ahafahana mampanompo sy mifehy ny hafa, izany no nahatonga ny apôstôly haniry hanana toeram-boninahitra sy toeram-panapahana. Raha jerena ny zava-mitranga ankehitriny eto amin'izao tontolo izao ry havana, dia hita fa mbola tena marina izany teny nataon'i Jesosy zany. Marina fa amin'ny olombelona ny toeram-panapahana dia toerana ampanompoana ny olombezina. Hatraiza any amin'ny firenetsa mihafa rehetra eto amin'izao tontolo izao, zavatra hita dia fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra. Eo amin'ny manodidina antsika koa, any amin'ny birao-mpanjakana, any amin'ny toeram-piasana, any am-pianarana, ao amin'ny fianakaviana, ary any amin'ny fiangonana maro samihafa misy azy. Inona no hita? Hitany ny didi-jadona, hitany ny fitondrana tsy azo adikevitra, hitany ny famoretana tsy maintsy zakainy madinika. Ary andeha tsy hitady lavitra isika, fa hitaratra kely ny ao anatintsika ao, ny ao anatin'ny fontsika. Moa tsy hitao ve ny fanindriana te-hibaika? Moa tsy hitao ve ny fanindriana tianana ny rariny mandrakariva? Moa tsy hitao ve ny fanindriana tianana ny teny farany? Izany sy izany ry havana no fahita eto amin'izao tontolo izao izay iainantsika. Ary indray, ny fanapahana sy famboniana torian'i Jesosy dia tsy mitovy amin'izay hitantsika no tantaraina tao, izay hitantsika eto amin'izao tontolo izao. Zavatra hafa mihitsy no torian'i Jesosy dia fanompoana fa tsy fampanompoana. Tsy fantatrareo izay angatahanareo, hoy izy raha namaly amin'ny fangatahan'ny Jona sy Jakoba izy. Tsy fantatrareo izay angatahanareo. Tsy fantatra izy mindrala fa ny voninahitry Jesosy ane ka manomboka eo amin'ny azo fijaliana e. Ko ny toerana izay tedaviny dia tsy hafa fa ny toeran'ireo jiolahy anankiroa izay nombohana teo amin'ny azo fijaliana tany Kalvaria, miaraka tamin'i Jesosy, indray teo amin'ny ankavanana ary indray teo amin'ny ankaviana. Tsy fantatrareo izay angatahanareo. Tsy fantatrareo fa ny lalana makany voninahitra ho Jesosy dia lalana hiaretana fijaliana. Ho azonareo tokoa ny voninahitra tediavinareo. Ho tonga aminareo tokoa ny nofinofinareo, saingy tsy maintsy manaiky hisotro amin'ny kapoaka sotroky nareo aloha, ary tsy maintsy atao batisa amin'ny batisa anaovana batisa, dia ny kapoaka amin'ny fijaliako.
sy ny batisy roboako ao amin'ny fahafatesana. Fantatsika tsara ry havana fa Jakoba no kristianina martiora voalohany izay novonoan'i Herôda. Ary Jaona indray ny hafaran'ny fiainany dia nanao asa terivozina tany amin'ny nosy Patmo tamin'ny andro nanjakan'ny Néron. Tanteraka tokoa, tanteraka izay nangatahany Jakoba sy Jaona, tsy tanteraka araka izay nantenaina nefa fa tanteraka araka ny sitrapon'Andriamanitra izay nitarihan'i Jesosy azy dia niara-manambonina aminy tamin'ny fizarana ny fijaliany sy ny fahafatesany ary koa ny fiandrianany avy eo. Isika koa ry havana dia ampianarin'ny tompo anetry tena, ampianariny anetry tena eo ambanin'ny tanamairin'Andriamanitra sika anio. Hoy mantsy izy tamin'ny Jakoba sy Jaona hoe nipetraka eo an-tanakagavanina sy eo an-tanakavia dia tsy any anome izany, fa izay nanamboarina izany no omena azy. Izany ry havana dia mampiseho ny fanetretenan'i Jesosy teo anatrehan'ny Andriamanitra raiky. Tsy any anome izany fa n'Andriamanitra zany. Manetry tena Jesosy ary mitaonantsika koa anetry tena. Ny iray no hanome toeram-boninahitra ho an'izay matoky azy any an-danitra, any amin'ny voninahitra. Ary ny fanamboaran'Andriamanitra izany toerana feno voninahitra any an-danitra izany ho antsika dia manomboka amin'ny fanamboarana antsika ety an-tany amin'ny fitariana antsika anompo azy fa anompony namany koa, anompony namantsika koa. Izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo rehetra. Amin'i Jesosy ry havana, ny andraikitra ara-pitondrana dia tsy sehatra anjakazakana na hitadiavan'ny tompontsoa na hitadiavam-boninahitra fa sehatra anompony. Ao amin'ny fiangonana indrindrindrindra no tokony ahitana izany. Ny fitondrana ao amin'ny fiangonana dia asa fanompona, ministera. Ny hevitry ny teny hoe ministra ao amin'ny soratra masina dia mpanompo na andevo. Koa tsy tokony hisy olona hitady ho andrianina aty amin'ny fiangonana. Tsy toetra tokony hananana fotsiny izany, fa tena fototra iorenan'ny fiangonana mihitsy. Ny tompony andraikitra rehetra dia mpanompon'ny mpikambana, mpanompon'ny mpiangona. Ny fiangonan'Andriamanitra dia tsy maintsy ahitana izany. Raha tsy izany no ianona fiangonan'Andriamanitra dia tsy fiangonan'Andriamanitra izy. Noho izany dia tsy tokony hanatoerana aty amin'ny fiangonana mihitsy ny fitiavana anjakazaka. Zavatra tokana ihany no tokony hibaika aty amin'ny fiangonana dia ny manompo ampanetretena. Tsy tokony hisy mpitondra toy izay fahita eto amin'izao tontolo izao aty amin'ny fiangonana. Ny filoha sy ny birao amin'ny fiangonana, ny filohan'ny sampana, ny tompony andraikitra maro samihafa aty amin'ny fiangonana dia mpanompo avokoa. Mpanompon'Andriamanitra, mpanompon'ny fiangonana, nefa koa mpanompon'ny mpiangona rehetra. Izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo rehetra. Farany, ny fanapahana sy ny fahamboniana araka an'i Jesosy ozintsika dia fanompona. Nefa tsy fanompona sy fifanompona fa fanompona hanomezam-pahefana ny namana. Fanompona hanomezam-pahefana ny namana. Ahoana indray izany? Fanompona mikendry ny hanome fahefana ny olona tarihany mba hahafahany manompo tahaka ny tena koa. Ny filoha tsara dia izay mahay mizara asa tsara amin'ny olona entina. Ny mpampianatra tsara dia izay mahay mitarika ny mpianatra hanana inisiativa. Ny mpampiasa tsara dia izay mahay maka mandrakariva ny hevitry ny mpiasa iandraketana. Ny ray aman-dreny tsara dia izay mahay mampivelatra ny zanany amin'ny fanomezana andraikitra azy. Ny mpitondra fiangonana tsara dia izay mahay manetsika ny mpianao aminy hiara-manompo any amin'ny sehatra rehetra, any amin'ny sampana, any amin'ny vondron'asa, any amin'ny komity, any amin'ny sahan'asa rehetra sahan'ny fiangonana. Ny fanapahana aty amin'ny fiangonana izany dia tsy inona fa fanompona iaraha-manao amin'ny mpiangona, dia fanompona mikendry indrindra ny tombon'ny tsirairay mba hanjariany ho tompony andraikitra amin'ny asa fanompona apetraka Andriamanitra aminy.
ao anatin'izany ho ianarana mifampiaina sy mifampafantatra mifanaja ary mifanomelanja. Tsy manao zany mba anaovana ny namana ho fiasana eo an-tanany tena, fa manao zany mba hazona miara mivelatra aminy amin'ny fanompona iombonana ato amin'ny fiangonana. Fa ny zanak'olona hoy Jesosy araka niretsika tamin'ny vaky-teny teo, fa ny zanak'olona dia tsy tonga mba ho topoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Diavana ny antony izao fampianaran'i Jesosy zao dia tsy inona fa ny mba hakatsika azy ho modely, ny mba hanafatsika azy. Amin'i Jesosy ny azo fijaliana dia tsy toerana ny aretan'ny fijaliana fotsiny, fa tena toerana na natanterahany marina ny fanompona antsika. Na dia nanana ny fahepana rehetra azy izy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, dia tsy mba niseho tompo izy fa niseho ho mpanompo kosa. Tsy mba niseho mpampiasa fa niseho mpiasa trano, dia mpiasa trano nalasa ny tongotry ny mpianany, mpiasa trano nandroso sakafo ny mpianany, ary indrindra mpanompo nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana anompony ny mpianany nefa anompony antsika koa, mba ahafahantsika mahazo hery ho tonga zanak'Andriamanitra tahaka azy koa. Fianarana no nomeko anareo ho izy mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Ry havana, izany koa ny tokony ataon'ny ray aman-dreny kristianina amin'izany. Izany koa ny tokony ataon'ny mpampianatra kristianina amin'ny mpianany. Izany koa ny tokony ataon'ny mpampiasa kristianina amin'ny mpiasa iadiliana. Izany koa ny tokony ataon'ny mpiandraikitra aty amin'ny fiangonana amin'ny mpiangona tarihiky. Ankehitriny ary dia mivantana aminao izany fampianaran'ny tompo izany. Aza avily amin'ny namanao indray mba hitsikerana azy, mba hitserana azy, mba hitsarana azy, fa raiso anao dia mandiny tena ary manapa-hevitra andray ho modely izany fomba nanompony Jesosy anao izany. Izany fomba nanompony antsika izany. Dia mametra fanontaniana amin'ny tenanao manao hoe izavy tokoa moa ny olona anaovako fanjakazakana ka tokony ho topoiko? Izavy ny olona ankalaiko sy enjehako ka tokony ho tiaviko? Izavy ny olona ambanimbaniako foana ka tokony homeko lanja? Izavy ny olona anaovako tsindrofa lava ka tokony homeko ny toerana mendrika azy? Ry havana, izany no afatra ny filazan'ny tsara apetraka aminao anio, ko mandehana tanterana ny fanomponao. Izay manatsofina ety miaina aoka izy izay izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen.